Fandrodanana tsena etsy anosy ala RESIN'NY VAHOAKA teny amin'ny fitsarana ny ben'ny tanàna IRD. Sy mentrana faran'ny fanjakana tsy tokony ho 7,4 alina ariary ny vidiny. Famononan'ny Dr Jean-Louis RANDRANA TENY Njatovo takin'ny mpikatroka tima fianarantsony sy ny fanadihadiana. Zoma fa 4 volana Desambra ny taona 2024 dia faly tafahoana amin'andray ary ny tenako atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ka mandolatra ny arabary tomboky lahy sy tomboky vavy manasanao ampitiavana sy ampanajana anaraka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Ny gado natao fianarantsony maraina teo ny fiarany tondra ny nofo mangatsiaka ny Dr Jean-Louis RANDRANA TENY Njatovo tamin'izany fotoana izany indrindra no nanatanterahiny mpikatroka antoko-tsiky Madagasikara tao an-toerana ny adidy manoloana izao fotoan-tsarotra lalovan'ny mpikambana ao amin'izy ireo izao. Bags Andrianantsy MDS fianarantsho. Androany maraina tamin'ny enora latsaka faefany no nigadina teto fianaratsoa ny vata mangatsiaka ny Dr RANDRANA TENY Njatovo Jean-Louis izay iazo an'Antananarivo. Tsy namela irero mpiatrika tima teto fianaratsoa araky ny tenin'ny soratra masina manao hoe miaraha ory amin'izay ory ka tonga nitondra ny teny fampionona nandritra an'izany fandalovana teto fianaratsoa zany. Tsy ny politika ihany no ifampijerena sy iarahana fa anisan'ny sarobidy ary zava-dehibe eo anivon'ny mpiatrika tiako i Madagasikara ny fiarahamonina sy ny fifankatiavana indrindra ho anatin'ny fotoan-tsarotra toy izao. Raha tsy ahivina moa dia etraketraky ireo tsy mahataotody na tonga ny fahafatesan'ny Doktora ka toy n'ireo antsoavo izay nataon'ny filompanorina ny antoko-tiako Madagasikara sy ireo olom-boafidy ary ireo mpiatrika ao anatin'ny fikambanana tiako Madagasikara manerana ny nosy dia manamafy sy mitaky ihany-tsoa ny mpiatrika eto fianaratsoa ny voan'ny rariny sy ny intsiny amin'izao herisetra namoizina ain'olona izao. Teto dia niarany haiko ny rotota fa raha tena manana finiavana ny amoaka ny marina tokoa ny fanjakana sy izao fitondrana izao dia tokony tsy ho ela dia hivoaka ny marina mahakasika an'ity raharaha ity. Tena tany-tandalana tokoa ve Madagasikara ka ho foana sy tsy hisy sonilay antsony maro hoe tsy maty manota tena ho tandroka ary nyvozona tokoa ve ireo mpitandro ny filaminana indrindra fa ireo izay natsona nandritra ny fisehoan-javatra tao Toliara tamin'ity fotoan'ity ny ampitso no ilaza azy hoy ny fahendrena malagasy. Efa nigadona ny Belair eny amin'ny QG Belair vao izao ihany koa moa ny fiara nitondra ny nofo mangatsiaka ny Dr Jean-Louis RANDRANA TENY Njatovo nisy indrindra moa ny teny fampahirezana nataon'ny filomarika Ravalomanana tamin'izany rehefa vonona ny sary dia ho arahantsika eo hatrany izay fanampanazavana izay fa lafim-baovao afaka kosindray ary dia nivoaka pandresy teo anoloan'ny FITSARANA ny mpivarotra etsy anosy ala raha ny fanolana tamin'ny ben'ny tanàna izay nikasa androdana tsena fiveloman'ireo mpivarotra mba hananganana tsena manara-penitra. Tahiriny aina Asinandriamalala. Fandresena no azon'ireo mpivarotra etsy anosy ala raha ny fanandrana tamin'ny ben'ny tanàna eny an-toerana tena nivon'ny FITSARANA. Raha tsy ahivina dia nokasain'ny ben'ny tanàna arodana ireto tsena anjatony ireto mba hananganany tsena manara-penitra. Resaka ankehitriny ny ben'ny tanàna nahazo rariny tena amin'ny FITSARANA ny mpivarotra hoy nambaran'izy ireo. Nahafaly moa zany ny fivoahan'ny didy FITSARANA tamin'ny omaly fa 7 volana Desambra teo satria dia tsapa tokoa fa ny tsara araky ny rariny sy nitsiny ny FITSARANA ary dia tena hita zany hoe ny rariny sy ny fahamarinana makasitraka an'Andriamanitra aloha misaotra be dia be an'Andriamanitra satria tena hita ny fiarovany sy ny fitsimbinany anay vahoaka izay madinika mankasitraka ny FITSARANA izay dia isorana ny firaisakinan'ny mponina dia tia anosy ala indrindra ny mpivarotra izay voakasiky ny fandravana izay nikasain'ny ben'ny tanàna ho tanterahana. Amin'izao fandresena azon'izy ireo izao dia manana vina lehibe ireto mpivarotra ireto ny anatsara ny toeram-pivarotany izay ezak'izy ireo manokana fa tsy misy idira ny ben'ny tanàna intsony. Malaza amin'izao fotoana izao ny hoe manara-penitra dia izay mpivarotra eto an-tsena dia manana vina fandrosoana amin'ny 2022 dia voalohany indrindra anatsara ny tseny ity izay ary ezaka izay ho manaraka ny fenitra ny tsenana eto
satria ny fampandroana dia tsy miandry famatsim-bola avy any ivelany fa ny finiavana sy ny fitiavana ary nirindrindra firaisan-kinan'ny olona tsirairay zany a dia anisan'ny bainga entina mampandroso ny tsena koa tsy misy ny tosika fa ny finiavana ny tosika ary tsy misy koa ny fameno fa ny firaisan-kina no ahafahana mameno mampandroso nyty tsena ity ary ny tsena dia vavady miditra makany amin'ny distrika na Ambohidratrimo ary mampanantena zay fa asehonay amin'ny be ny tanàna commune Anosiala fizay mpivarotra ao anatin'ny fikambanana FIMA dia afaka hampandroso mamirapiratra ty tsena ity zay amenatra azy satria zay volona ao anatin'izay fampandrosony zay satria izay a dia tsy namany memotra fa volona mandrakariva hampandroso ny tsena Anosiala. Ratsaivina dia ny ben'ny tanàna no nitory teny amin'ny fitsarana andreto mpivarotra ireto. Ilay ben'ny tanàna efa saika androdana trano anjatony no nitory ka izano azondrariny izao ireto mpivarotra ireto. Tsy mbola takatry ny fahefa-mividin'ny malagasy ny vidin'ilay simenitra nafaran'ny fanjakana amin'ny alalan'ny orinasa SPM. Tokony ho latsaky ny 7,4 ariary ny amarotana ireny simenitra ireny eny an-tsena ho ny fanambarana nataon'ny fikambanana mpiarony zon'ny mpanjifina ny Garduc. Onjalalana Ranaivomanana sy Mathieu Princy. Naneho ny heviny mahakasika ny vidy amadrotana ireo simenitra nafaran'ny fanjakana ny volana novambra lasa teo ny fikambanana mpiarony zon'ny mpanjifa Garduc. Tokony mbola latsaky ny 7,4 ariary ny amarotana ireo simenitra milanja 5,3 tonna nafaran'ny fanjakana ireo. Mbola tsy takatra ny fahefa-mividiny ny ankamaroany malagasy izany 7,4 ariary izany ho ireto mpiarony zon'ny mpanjifa ireto. Raha ny zava-misy aloha dia tsy mahenika an-tsena eto Antananarivo akory ireo simenitra nafarana ireo. Tsy misy afa-tsy toeram-pivarotana roapolo eto Antananarivo ihany aloha hatreto no ahitana ireo simenitra nafaran'ny fanjakana ireo. Antony tsy mampisy fiantraikany loatra amin'ny vidina simenitra eny amin'ny tsena anatiny. Manomboka amin'ny 2,3 ariary ka hatramin'ny 7,3 ariary ny vidina simenitra iray lasaka eny an-tsena amin'izao fotoana izao raha ny fanadihadiana natao. Azo atao tsara ny mampidina io vidina simenitra io hoy ny fikambanana mpiarony zon'ny mpanjifa Garduc raha tsy variana manafatra avy any ivelany foana amin'ny fanjakana. Le reka ciment izy io tadidiko tamin'ny 2003 25 000 francs vidiny io tamin'izany fotoana zany. Ka ty zavatra ty zany ty resaka ciment ty mbola mafy amin'olona zany 29 000 ariary zany. Farambanino raha ataonao 75 000 na 60 000 tsika manokatra ciment inona koa ty ray le hoe amboaty boeny moa le ciment anankiray le cimenterie ambonio taloha maninona raha velominy io tsy zany anke zavatra solution. Fanasian-dresaka ihany koa ny mahakasika ny vidina menaka eto amintsika. Ny famelomana indray ireo orinasa mpamokatra menaka eto Madagasikara no vahaolana ahafahana mampidina ny vidina menaka ho takatry ny fahefa-mividin'ny malagasy rehetra. Io menaka io tompoko tika nisy huilerie centrale teto taloha be dia be tany Toliara SNHU huilerie centrale ato Tanjombato Ambatondrazaka nisy menaka daholo reo naninona raha manao menaka tsika any Morondava koa nisy tamin'izany. Inona raha averiny zany fa inona mamahe antsika amenao ny karana le marché pitenao le gasy mitazona any io. Iny zao ny tenen'ny député Roland Ratsiraka iny marina mihitsy iny misy gasy inge mavita menaka fa tsy hain'zareo ampanantanteraka ve manao an'izany rehetrarehetra zany fa mila olona avy aty ampanoro ve anao vanoro anao indray mezan'ny olona ange anao. Ny 20 Desambra lasa teo vao hita teny an-tsena ireo simenitra nafaran'ny fanjakana ireo. Ny fatra azo vidiana izay voafetra ho 5 lasaka ihany isan'olona. Marina fa 7,5 tonna amin'ireo 5,3 tonna tamin'ireo simenitra nafarana ihany no anjarany atao amin'ny faritra Analamanga. Fiara fourgon iray nitondra lasaka 12 misy vovon-dronono efa simba ary entana hafa simba maro toy ny paty, silgoma, vatomamy. Zava-pisotro mamy no tratrany fitalehavany fiarovana ny mpanjifana ny DPC sy ny mpitandro ny filaminana omaly. Saika ao amidy ireo entana efa simba sy lanindaty ireo izao tratra izao. Avy hatrany dia nompotehana ireo entana ary nogiazina ilay fiara sy ny tompony ary atao fanadihadiana. Mila mailo sy mitandrina atranty ny rehetra manoloana fisina tranga tahaka izao indrindra amin'izao vaninandro fety izao. Manaitra ny tompon'andraikitra ihany koa ampiatra ny lalàna ho an'izay mini manaparitaka izany ho fiarovana ny ainy rehetra.
Vaovao eo amin'ny sehatry ny asa dia marobe ny be antitra mpandray fisotrondronono no mitaraina vokatry ny tsy fahatomombanana misy eo matetika mahakasika amin'izay fandraisana ny fisotrondronono izay. Onjalalaina Ranaivomanana sy Mathieu Princy. Tsy mifanaraka amin'ny fotoana niasana ny vola fisotrondronono, raisin'ireo be antitra eny anivon'ny CNAPS raha ny fitarainana nataon'izy ireo. Tsy araka ny tokony ho izy izay vola fisotrondronono raisin'izy ireo izay, nefa rehefa mitaraina any amin'ny CNAPS mahakasika izany izy ireo dia tsy mahazo valiny mahafa-po. Nilaza ny avy eo anivon'ny randrana SENDIKALY androany fa tandindondoza ny fiahina ara-tsosialy eto Madagasikara amin'izao. Pirofon'izany ny fitarainana maro voarain'izy ireo avy amin'ireo zokiolona mahakasika ny olana amin'ny fandraisana fisotrondronono. Raha nandefa taratasy teny amin'ny CNAPS momba izany moa ny avy eo anivon'ny randrana SENDIKALY dia taratasy fialantsiny fotsiny namalin'izy ireo izany raha ny fanazavan'ny Barson Rakotomanga filohan'ny randrana SENDIKALY. Io fihetsika io izay sokajian'izy ireo ho fanaovana tsinotsinona ireo zokiolona ireo. Ny fisotrondronono eto Madagasikara dia tsy ronono ny sotroina fa tangena zany no sotroina satria tsy mba mitovy ohatra ny eny any amin'ny firenena rehetra andreny raha ohatra ka ny firenena hafa no ampitoviana amintsika zany ray aman-dreny teo tonga teto zany hoe tsy mahazo pension no taratasy nomeny CNAPS izy nefa niasa ela be ohatran'izay izay moa zany matetika olana foana amin'ny resaka CNAPS io ny vadiny mpandray pension koa zany no mitaraina be tonga teto aminay amin'ilay hoe ahoana no zara fa misy mihitsiny zany ny vola raisy. Tokony ametraka paikady mazava ialana filaharana ravareny mandritry ny fandraisana fisotrondronono ihany koa ny tompon'andraikitra isa-tsokajiny ranonambarany. Tsy mety amin'ny fahasalaman'ny ankamaroan'ireo zokiolon'ireo intsony ny fijoroana mandritry ny fotoana maharitra. Misy amin'ireo zokiolona sasany aza notorana mihitsy vokatr'izay filaharana ela loatra izay. Le hoe filaharana hoe hatramin'ny ainanay ny asa mampolo taona telopolo taona zay nisy filaharana foana teny amin'ny fanatanterahana ny asa efa ty amin'ny fisotrondronono mbola milahatra be konko zany misy amin'izany 4 maraina tonga eo tonga eny amin'ny notiva reny tsy tonga ny farany andro tsy mbola mahazo hoe miverina rapitsondray dia ohatra izany hitantsika tsara rendreny tanina renireny ohatran'ireny manao défilé ny ray aman-dreny nefa ray aman-dreny be ohatran'ireny zany tsy tokony atao ohatran'ireny. Isy moa ny hetsika manokana ho ataony avy eo anivon'ny randrana SENDIKALY amin'ny taona 2024 mahakasika izay olana sedrain'ny zokiolona amin'ny fandraisana fisotrondronono izay raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Ny vaovaon'ny lozam-pifamoivoizana dia nitrangana lozam-pifamoivoizana araka izany maraina teo tokony tamin'ny oroora Tanoanty tamin'ny lalam-pirenena 10 ao Itampolo Androka komina Tongobory distrika Betioky Atsimo faritra Atsimo andrefana. Fiarabe mpitondra olona no nivadika tamin'izany ka olona 3 no fantatra fa maty teo ny eo ilay mpanampy ny mpamily ary zaza 2 12 taona. Maro ireo naratra mafy izay efa manaraka fitsabony eny amin'ny hôpitaly Tongobory raha ny angom-bavao no ny faratsin-dalana no nitarika ny loza efa matety pitranga ny lozam-pifamoivoizana teraky ny fasimbany lalana eny amin'ny ity lalam-pirenena ity manao antsoavo sy mitaky fandraisana andraikitra farany izay aingana avy amin'ny mpitondra fanjakana nijerena izany ny ponina any amin'ny faritra Indy ka tsy andry olona ho faty vao andray andraikitra mahantra fotodrafitrasy ity faritra ity ka angatahany ponina ny anaovana laharam-pamiana izany. Tsy any fa maro ny lalam-pirenena no tena potika tanteraka ankehitriny. Tsy misy fanamboarana izay tena mampijaly sy mampitondra faisana ny ponina ka tokony hijerena vahaolana farany izay aingana. Eo amin'izay vaovao tapatapany izay hatrany dia tsy ny malagasy ihany fa hatramin'ireo vahiny manaraka akaiky ny raharaham-pirenena eto Madagasikara dia milaza ny tsy tokony ankatoavana ny fanaovana ny tetikasa teleferika. Nangatam-panazavana ho an'ny Andriamatoa Ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola mikasika izany senatera frantsay iray Andriamatoa Pierre Laurent voarakitra tao anatin'izany fanazavana nentiny fa tsy hitondra vokatsoa velively ary tsy hamaly ny filanimpon'ny eto Madagasikara ity tetikasa ity. Vola tsy tokon-tsoforoana hatramin'ny 50 tapitrisa euro no ampiasaina izay mbola trosa ihany koa amin'io. Ny 900 amin'ny malagasy no miaina anatin'ny fahantrana tanteraka kanefa dia tetikasa tahaka izao no ho tanterahina.
mametram-panontaniana ny tenany mahakasika ny fomba nanamariana sy fankatoavana ny fitantanana ity tetikasa ity fa indrindra ny tokony ialana izany ka isy ny fifampidiniana amin'ireo mpisehatra voakasika ahafahana mandrafitra tetikasa iray mipaika mivantana amin'ny filana fototry ny malagasy mba mila fandanjalanjana ny fampiasam-bola hoy izy ka asalaram-pamiana no tokony ho atao. Hoentitra kosa indray ny fanaraha-maso ny fiara mifamezivezy amin'izao fety izao ny tompona andraikitra eo anivon'ny foibe fitsarana fiarakodia antiranana. Mora mantsy hoy izy ireo ny manararoatra amin'ny fety tahaka izao ka mandeha ihany koa ny tsy ara-dalàna azy. Ando Miaratina sy Mathieu Prince. Roa andro izay no nanatanterana ny fitsirihana tampoka ataony eo anivon'ny foibe fitsarana fiarakodia tao Antsiranana. Tsikaritra tao anatin'izany ho ny tompona andraikitra ny famaroan'ireo fiara mivezivezy kanefa tsy manara-dalàna. Tsy mandalo fitsirihana ara-teknika akory ka ahina itera-doza. Ho fisorohan'izany indrindra no antony namafisana ny hetsika indrindra amin'izao fety izao. Hetsika mba ho fety erin-doza zany le fety faran'ny taona sy voalohany taona. Dikan'izegny avant, pendant et après la fête zegny le hetsika. Ohatra vaovao fa ohatra ny fanaovana fitsirihana andavanandro rehetrarehetra. Toy ny état technique ny tomobily io zany vérifiena dia ny papier ohatran'ny hoe patente licence ho an'le mikarama dia ny zavatra tsy karitra hatran'izay nanomboka nanaovana an'le fitsirihana zay zany dia mbola maro zany ireo mampiasa fiara nefa tsy manara-dalàna. Eo anatrehan'izany mila fandraisana andraikitra avy amin'ny rehetra indrindra ireo mpanjifa ny famitana sy fanomezam-baovao ho an'ireo tompona andraikitra ho an'ireo fiara tsy manara-dalàna na izany ara-taratasy na amin'ny endriky ny fiara. Dia entanina koa zany ireo mpandeha ho an'le fiara mpitatitra olona. Raha vao hitanao ratsy zany zao tsy tokony anao zany andoha volana ianao azonao atao zany tsy miditra raha vao hitanao ratsy nefa raha vao misy ny accident dia ny olo rehetrarehetra zany mahay hoe iny ve dia mbola mahazo visite teknika. Nefa ndefa ratsy izy io anao mandoha vola ndraiky midiranao fo raha dia mba entanina koa zany areo mpandeha tsy hiditra rehefa hitanareo hoe ratsy ohatrany hoe fahitanareo izy rasy rehefa misy accident regny zany tsy miditra ao koa zany ianao rehefa hitanao ratsy izy dia miala ho azy regny. Tsy hijanona fa ity ohatrany ny hetsika tahaka izao ho fampanaran-dalàna ny fiara ary entina hisorohana ny lozam-pifamoivoizana izay mateti-pitranga amin'izao fotoana izao. Koa satria moa efa vonona ny sary dia tamin'ny anora sy sasany ariva teo no fantatra fa nigadona teto Antananarivo ny nofo mangatsiaka ny vadiny maître Eliso izay maty tamin'ny fanasiana ny tranga tao an-trano ny taotoly ary omaly tamin'ny 2 ora maraina. Ny tsena izany teny avoloa nisy olom-bahoaka tiky Madagasikara sy nisy olo tena ny bureau politika TIM amin'ny mahafiloha lefitry ny TIM sy ny mahafiloha lefitry ny RMDM azy amin'ny faritany Toliary. No entina tany amin'ny QGB Lair ny razana ka nisy ny fotoam-pivavahana ny fankahirezana ka tonga niatrika izany ny filomarika Ravalomanana ny ombona alahelo tamin'ny fianakaviana. Tsy izao indrindra ny teny fampahirezana nataon'ny filomarika Ravalomanana. Maty koa amin'ny mahafiloha amin'ny zanak'olombelona zao fisarana sy famonjana ndofiny zao kanefa Andriamanitra rehefa ny zavatra rehetrany ampiolona tsy hevinakavo indrindra fa mivatana zany ary anaty atsika mery atsika mba aitsika olona sy manana fahatagnana fankarevy fa dia maizatonga fa Andriamanitra tsy manary anareo tsy manary atsika momba tsika mankarevy izy ary miakatra hoe mijoro mankarevy ho amin'ny fanamanina joro mankarevy ho amin'ny vao raitsika izay afatra tampoka koa dia ny fahalasahana lahy satria dia vokatry ny etraketraka ataon'ny sasany ny hevitra politika tsy mitovy ve no andatsahan'aina toy izao. Andriamanitra irery ihany no tokony aina ka mbola mitsarain'Andriamanitra ireo izay navangolozy ary fantatsika tsara manaky sy manaty ka ao reo izay nanatanteraka fampona fokafena be ao izay nanira sy tokony raitsy alala tsara ny fizaran'Andriamanitra
satria mbola milaza nao tsara fa etaketaka politika na violence politika na motivation politika zay azatsika mivirahatra amin'ny fandro zao tsy aminao mianakavy any nefa ny metety fa famihina zay ataoko faminaranay kamana fanazany Madagasikara ato anatin'ny eregdelo indrindra fa aminay fianakaviana raha nazy tamin'ny vato famato tenolozy tsisy fa misy iny tsy ela koa rehefa zay mavena filiara dia izy tsy mampidarakara rehetrarehetra andraina tamin'ny etsika rehetra zay natao tany ary fantaka misy fa dia saka ndetakamy zay tena nalahelo misy zao foanino renady amintsika rehetra zao etaketaka politika dia raha tsika mizaka satria mamotatsika mandriamanitra mahafantaka aminay dia vokaty mihetsika zay natao tamy tsy tona lava zay voherinandro raiky kely lalena mianana karatsoliary ary hita tsara misy ny fanantenanana ny vahoaka sy ny fitiavany atsika izay natona ny sasany tatrany fiangonana sy ny fankahalana na inona rahazaranay nininy anazavanandizy dia zao fotsiny tena motivation politika na etiketaka politika na koa dazako azy dia hoe hevitry mitovy dia nahafitanana nirana olona nananana sainy ratsy anavana ain'olona tsy afanareka vototsika fa tsy raha nolaolana izy atenatsikeitsika zany tena mafy no izavy eno anatana ain'olona no isika be hijoro ho amin'ny firenena nandizy tena mafy dia aoky hijoro manarika ho ampitaina amintsika miandalana eto ihany moa ny fandaharam-potoana mahakasika izay fa raha ny fantatra dia eny ambotry manjaka no hanaovana ny fiaretatory ny vondrona MBS dia maniohatra ny fiarahamoro any fianakaviana manontolo. Eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena dia laharana faharaiky amby zato maneran-tany ary faharaiky amby roapolo aty Afrika ny barian'i Madagasikara raha araky ny tatra navoaka ny federasion iraisam-pirenena nikitra na ny FIFA omaly. Filaharana farany ho an'ity taona araiky amby roapolo sy roa arivo ity io nivoaka omaly alakamisy telo amby roapolo Desambra io. Eo amin'ny sehatra afrikanina ny Senegalais no mitana laharana voalohany, faharoa ny Manokana, fahatelo ny Algerianina ary fahaefatra kosa ny Tunisianina. Aoriany kanina roa amby roapolo sy roa arivo izay atao an'ny Cameroun indray vao hisy ny famoahana filaharana vaovao manaraka avy eo anivon'ny FIFA. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia nitrangana loza maty ravo natao Bangladesh androany vao maraimbe. Sambo mpitaditra olona no maikila firehitra tamin'izany. Farafahakeliny olona 7 no maty ary anjatony mbola mitsabo teny amin'ny hopitaly. Ando miaratiana sy tokra marola. As authorities continue their rescue. Farafahakeliny olona 7 no maty vokatry ny sambo nirehitra ny maraina teo avoan'ny rendrano Abidjan Bangladesh. 520 kilometatra atsimon'ny Dakar renivohitra. Anjaton'ireo olona maratra sy may mbola tsabony any amin'ny hopitaly Barisal raha ny tatitra nataony manampahefana tany an-toerana. Ny ankamaroan'ireo maty dia may tao anaty sambo, ny sasany kosa maty an-drano rehefa avy nitsambikina tao amin'ny rendrano. Sambo misy riana 3 ity tradoza ity. Tany amin'ny 3 ora maraina tany hoandry no nitrangan'ny loza raha ny fitantaran'ireo nanatry maso ary nihitatra vetivety zany. Saika mbola tao anaty torimaso avokoa ny mpandeha rehetra tamin'ny fotoana io ka tsy nisy nanampolo loza hoy ny renim-pianakaviana iray. Ny sasany tamin'ireo mpandeha nilaza fa natazana lelafo kely teo amin'ny efitrano misy ny motera teo am-piangana tany amin'ny seranantsambon'ny Sadargat ny alakamisy tokony ho tamin'ny 9 alina. Manodidina ny 500 hatramin'ny 700 ireo nandeha tamin'ity sambo ity raha ny vaovao. Tonga teny an-toerana ora iray taoriana ny boan'ny afo namonjy voina ny gouverneura tao an-toerana. Naharitra adiny 4 na 5 vao maty tanteraka ny afo. Potika tanteraka ilay sambo saingy vitan'izy ireo namerin'izany an-tanety raha ny fanazavana. Tsy vao izao no nitrangana tahaka izao tao an-toerana raha ny fanazavana. Raha tsy laza fa tsy nitrangana iseho ny volana aogositra lasa teo. Sambo iray nitondra entana sy fasika ny fandona ka nafatesana olona 120 tao amin'ny rendrano iray atsimo atsinanan'ny firenena. Olona 70 tapitrisa no monina ao Bangladesh ary saika miankina betsaka amin'ny fiainana andavanandro ny mponina ny fitaterana an-dranomasina kanefa maro amin'izy ireo no tsy manara-dalàna ka matetika mitarika loza tahaka izao.
mitoy hatrany ho ny fikaroan'ireo olona manoloana ity tranga ity. Ankatoky ny fetin'ny krismasy tanteraka isika amin'izao fotoana izao manoloana izany indrindra dia nanatanteraka asa sosialy tamina akany iray mpitaiza zaza sahirana eny Ambohimanarina nisy olo-mavambahoaka atody soa Andriamampandro any andro any. Tanjona moa dia mba hampifaly azy ireo amin'izao fety izao. Raha manomenjanahary Andra Kotomalala. Vary, hena, paty ireo no santonana sakafo izay natolotry ny solo-mavambahoaka ho an'ireo be antitra sahirany sy ny ankizy izay natao amin'ny akany iray teny avara-tanàna Ambohimanarina. No elim-pifaliana no irariana ho an'ny vahoaka malagasy hoy izy, ka izany no anton'izao fandraisana andraikitra ataon'izao. Anisan'ny tena hoe manampy ny sahirany ty centre ty nefa tena ny taraina ny masera fa tena hoe tsy tratratsony izy satria ny olona mibetsaka ao anatin'izay ary avara-tanàna koa tena isan'ny tena olona tena isan'ny tena sahirana ity fokontany ty eto Ambohimanarina sy ny manodidina dia nanana ny fandavatena ny tena zany ampina zany satria tena ontsa jerevinareo nge misy olona kamboty ao tena mahonena tsy misy ray na tsy misy reny na tsy miasa ny ray sy reny ao anatin'izy dia honena ny foa dia zay zany natonga ny tena zany hoe aloha ampitovina amin'ny saza rehetra manakatao ny zaza sahirana ao anatin'izay areo koa ireo zokiolona zay zara fa mahita hanina zany dia nomena izy zany ao anatin'izay ary misy koa zany asa maharitra zay projet ataona sy masera zany eto avara-tanàna atsoany avara-tanàna ihany fo any Ambohimanarina manontolo zany ahafahana zany miara-miasa mba asosy tsara zany ny vahoaka zay tena sahirana. Ny fanjakana efa tsy mijery ny vahoaka zavatra hafa no ataony dia eto zany natonga ny tena hoe amin'ny modely hoe misy ny olona tsara sitrapo zay tokony ampiana, misy koa ny association sy ny ONG andaotsika iara-iasa ary asosy tsara ny fiarahamonina zay misy atsika fa raha miara-metana daholo tsika ao anatin'izay tsisy fanavakavahana na izy io na iza dia mahavita zavatra tsara mahasoa ny fiarahamonina sy ny firenena. Nandritra izany dia notolorany zanaky ny solo-mavambahoaka kilalao ihany koa ireto ankizy sahirana ireto. Nambarany masera izay mitantana izany fa ny vola miditra amin'ny ity toeram-pitsaboana ity no entiny anampiana ireo sahirana izay tonga ao amin'ny akany. Efa very hevitra aho amin'ny fiatrena ny fetin'izy ireo hoy ny fanazavany. Tao anatin'ny roa taona nisy ny coronavirus zay dia sahirana kely zay tato amin'ny centre tato sahirana zay satria ny anampiana andreto olona reto dia avy amin'ny resaka hoe avy amin'ny vola azoko amin'ny asako ny tena anampiana andreto olona reto amin'ny majorité ka tao anatin'ny roa taona zay tena sahirana kely ary nandritra ny Noely ty efa somary lamy fanahy mbola velona ihany satria tsy hitako hoe ahoana ny Noely ankizy tamin'ity kanefa andrefa natsona i monsieur le député dia tena tsy nanosy botanana izy fa tena nanampy tokoa ary tena faly ary sorana be dia be azy satria tena mitsinjo ny vahoaka tokoa izy ety amin'ny faritra misy anay ety ary mahafinaritra tokoa ny fiara-miasa miaraka amiko. Tsy ihany kavoky hoy ny solo-mavambahoaka fa fanampiana mba ahafahan'ireo sahirana amin'ny faly ankatoky ny krismasy izao no tanjona. Afaliana ny an'ireo vahoaka ny sitraka izany androany indrindra fa ny tompony andraikitra ity akany ity. Ny irariko ho iatrany ity solo-mavambahoaka landy tamin'ny anarany antoko MATY dia mba hifaly tahaka izao avokoa ny malagasy rehetra. Nisy moa ny fiaraha-misakafo na raina tsindrin-tsakafo ho an'ireo olona sahirana ireto izay sakafo no manina sy natolotry ny solo-mavambahoaka ihany koa. Madiva ifarana ihany koa ity ny taona 2024 misy sesy ny fanehoan-kevitra ny mpanao politika manoloana ny fampanantenana izay nataony Rajoelina tamin'ny vahoaka malagasy. Etsy ankilany dia tazana ihany koa ny tsy fahombiazan'ny gouvernemanta ankehitriny manoloana ny olana maro lafy hoy ny solo-mavambahoaka Stanislas Randrianasoa na ira sy tany androany. Raha nomenjanahary Andra Kotomalala. Mpiasam-panjakana mitokona vao mahazo karama, mpianatra mitokona vao mahazo vatsim-pianarana, famoronana asa tsy misy, ny delestazy manjaka kanefa ny fanjiro miakatra isam-bolana, ny fahapoterana ireo lalam-pirenena saika manerana ny nosy etsy andaniny, ny kolokolo manjaka ao andapa tsy misy arakaraka fa samy manao izay daniny kibony ireo mpitondra amin'ny volam-bahoaka. Ireno izany toana tamin'ny zavatra niseho tamin'ny ity taona ity. Raha mitady aneo hevitra ny vahoaka, mpitandro filaminana sy didijadona no vahaolana omen'ny fanjakana. Latsaka ambany ny sandam-bola, fanafarana entana ihany no vahaolana hitan'ny fanjakana. Tsy mahagaga raha ambany ny fahefa mividin'ny vahoaka. Krismasy ny andro, jiro mamirapiratra eraky ny tanàna no solo-tsakafo ny vahoaka malagasy. Tia tena fanjakana tena tsy mahalala ny lara-pahamehana
ny zavatra tena mananana mivoaka tsy jereny fa any mirendrarendrany daholo izy nefa jareo ndraiky tia fahorin'ny malagasy namatsika ady miady amin'ny anoanana miady amin'ny tsy fandrimpahalemana miady amin'ny tsy fahasalamana tsy voajery zany rehetrarehetra zany tia hoaritra ohatran'ny olona anaty lavaka tena oso aveno hoe tena reraka daholo ny 98% malagasy mahontsa be vao mijanona kely amin'ny tôbila anao mpangataka mijanona ao any trano mpangataka mijanona eny amin'ny bureau tena ontsy zay vola kely raisina fampitsarana zay sisa azo atao ka manaovanareo programme matotra ianareo ny hitondranio anjaranareo miangava ianareo zao mandraisa ianareo fepetraingana zay amin'izay anty vahoaka fa rendrika ao anaty lavaka aty nanamafy atrano moa ity solomba vaovao ity hoe inona moa no dikan'ny fanentanana ny malagasy anasatanana matetika amin'ny rano sy ny savony raha toka tsy misy akory ilay rano ary mialafo ny vidin'ilay savony aretina aintany tsy fanjary-tsakafo kere tsy fandriam-pahalemana fitangany vidim-piainana fasahiranana maro samihafa izay mbola tsy mety vova hatramin'izao no mbola ianana eto amin'ity firenena ity mifety anaty fasahiranana ny vahoaka ankehitriny tokony atsapatena ny mpitondra fa tsy mahomby amin'ny fitantanana ity firenena ity ho iatrany ny solombavam-bahoaka Lohany tena isarahantsika dia ampahafantariko vetivety aloha ianao fa fantatra izao fa mirehitra ny bazary ao Ambinany ao amin'ny fokotany Ambinany ao Sonerano Ivongona nanomboka tamin'ny 5 sy sasany ariva teo raha ny famitambava voaray eto ampelantanako loha amin'izao ary dia noho ny olana makasika indrindra ny herinaratra no nahatonga izay vao tsy herinandro akory nefa izay no nitrangana loza mahatsiravina tao amin'ny ranomasy ny Sonerano Ivongo. Alohan'ny teny isarahantsika dia ampahafantariko vetivety ianao fa hoaranao rehefa avy eo ny fandaharana Global News aorian'izay kosa ny horonan-tsary La Famille de Klaus mametraka ny veloma mandrapitafa ary mirary fety ny krismasy sambatra ho antsika rehetra sady ary mametraka ny veloma ho amin'ny herinandro indray tompoko.